Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Nivavo. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv. vous présente Nivavo. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Manolotra anao ny vaovao. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous présente Nivavo. Sarotra ny ahitana mpamatsy vola amin'ny fanatanterahana ny PEM amin'izao iray taona latsaka tsy hataperan'ny fitondrana Flo Andry Rajoelina izao raha toa ka landy atao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly afa manamarika ny lasitra ao anatin'ny planiny entina mampandroso a Madagasikara ny namolavolana ny teti-bola 3.4 izay manome vahana manokana ny politika amin'ny fampiroboroboana ny indostria. Ho foana ny fanadinana CEPE eo amin'ny kilasy fahadimy na ny T5 araka ny volavolan-dalàna narosiny ministeran'ny fanabeazam-pirenena teny anivon'ny anteny mera-pirenena hiampitaony iray ny fanabeazana fototra akamin'ny taona fahaenina ny mpianatra vao hisy fanadinana ara-panjakana azona sertifika. Fepetra vony tsy tavanandro no nataon'ny fitondram-panjakana tao amin'ny distrika ny Manakara tao ry ny fandalovan'ny ireo rivo-doza roa ny sesy tamin'ny fiandohan'ity taona ity hoy ny solombavam-bahoaka. Avokatra izay anatin'ny fahasahiranana lalina ny vahoaka ankehitriny. Toerana fivarotana legioma misa 2.20 sy pavion fivarotan-kena misa 20 maikilany afo omaly tokony ho tamin'ny 12 ora sy sasany alina ateny amin'ny tsena Nosy be antapitrisany fahatsiantoko ireo mpivarotra vokatra izay. Nandindindreo avy hatrany. Tonklasy toboko vafaly miarabantsika rehetra tonga soa ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa andray vahintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity eo amin'ny lafiny politika. Tsy misy fandiniana lalina amin'ny zavatra misy marina eto amin'ny firenena ny paikady fampandrosoana apetraky ny fitondrana ankehitriny. Raha toa ka lantana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa manaraka ny lasitra ao anatin'ny planina entina mampandroso an'i Madagasikara ny namolavolana ny teti-bola 3.4 izay manome vahana manokana ny politika ny fampiroboroboana ny indostria. Sarotra ny ahitana mpamatsy vola amin'ny fanatanterahana ny PEM amin'izao iray taona latsaka tsy hataperan'ny fitondrana ny Flo Andry Rajoelina izao. Fanadihadiana entininy la Ranafson. Petatokatra amin'izay ny paikady fampandrosoana napetraky ny fitondrana ankehitriny raha ny fanazavany ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM raha namotaniana mahakasika ny fanomezan-danja ny PEM na ny planina entina mampandroso any Madagasikara ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 3.4 izay nivoaka tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Verina mandeha ny tantara resaka Covid mahazo atsika plan Marshall no entina tazonana sy amin'ny fanaty famaizana sy narenana ny toekarentsika. Nakaiza le izy inona mivokany. Reo daholo ny tondro rehetra rehetra fa ny anjera lafiny ara-ekonomika, ara-sosialy, ara-politika, ara-piarahamonina, ara-kulturaly. Ny anjera daholo dia nakaiza zany le izy. Vola be no pampana tamin'izany na tonga ny
tsisy fitsonjovana mihitsy ny tokony fanarenana ny famerenana ny olona iasa sy ny sisy reny satria zany no takiny. Inona natao tamin'izany? Nahantona ny vola 600 miliara mahery hoe tia tehirizina ampiasaina zay tsy fantatra, tsy mbola misoratra eo, provision ozy izy ry zareo. Alefa ndray ihany koa le fonds souverain zay tsy fantatra hoe ampiasaina tao iny, lasa izy reny inona no ataony amin'ny herintaona? Nandokotrano fotodrafitrasa maritra ve napetraka amin'izany? Aiza ny fiarahana miasa amin'ny ireo mpamatsy vola ivelany atao anatiny? Inona no atsanganao anatin'ny volana vitsivitsy? raha ny lafiny ara-toekarena tsy mihoatra ny 10 miliara dolara ny teti-bolany Madagasikara raha ny fanazavana ireo mpahay toekarena nanaovana fanadihadiana androany amin'ny fanatanterahana ny PEM plan émergence Madagasikara na ny planina entina mampandroso any Madagasikara tsy maintsy miantehatra amin'ireo mpamatsy vola ny fanjakana antony tsy ampy hanatanterahana ny PEM ny teti-bola misy eritaona latsaka tsy irosona amin'ny fifidianana sarotra ny ahitany ny fanjakana mpamatsy vola amin'ny fanatanterahana io tetikasa io izay ao anatiny planina entina mampandroso any Madagasikara. Tsy tetikasa fampandrosoana no atolotra fa programa politika raha ny fanazavana. Logika zany satria enao ary teto zany mandritry ny efa taona mahery tsy nanao an'le izy fa ny olona ne zany tsy waka risque satria risque d'investissement ny anaran'le izy. Ngamba tamin'ny 2024 sy 2025 nisy an'le hoe conférence des bailleurs et des investisseurs tany Paris nataon'ny filoha tao aloha tamin'ny 2024 sy 2025 tamin'ny volana décembre. Dia tadidio fa rehefa avy eo paritaka teny le izy satria tamin'izay fotoana izay tao amin'ny 10 milliards de dollars tao hoe ny investissement zany hoe nandrasana zany. Dia ity zany vao maika koa zany ity tsy atokisan'ny olona satria tsika zany zao efa akaiky ny fifidianana. Lasa programme politika zany le izy fa tsy programme hoe fampandrosoana na dia mitombona ary le resaka fampandrosoana anatin'le izy. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny mahakasika ny fanalefahana sy ny fanafoanana ny hetra amporisihana ireo ampandrara sy ireo mpampiasa vola eo amin'ny sehatry ny indostria ny fizahantany ny angovo azo avaozana ary ny fambolena sy ny fiompiana efa sipotra tanteraka ny toekarena eto Madagasikara amin'izao tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena araka izany ny fipetrany ho raisina. Fijery koa zany misy problema mihitsy zany ao amin'ny ekipany filoham-pirenenao tsy mahafehy mihitsy modernisation économique tokony hoentina zany eto amin'ny tany sy mifanjakana dia lasa ohatrany hoe mitondra an'le filoha zany any amin'ny hevitra diso. Zao tamin'ny 17 sy 2025 nisy sonia protocole d'accord natao niaraka tamin'ny fitondrana sinoa Xi Jinping zany 30 milliards de dollars tamin'izay fotoana izay. Mahatonga ny sinoa zany tsy saniditra tao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana satria tsy ampy ny fampatokisana. Tsy matoko zany ny gouvernement sinoa, mahatonga ny gouvernement sinoa tsy nivelominy mitsony le projet taty aoriana. Fa nisy an'izay tamin'ny andron'ny filoha teo aloha hoe 30 milliards de dollars financement ao anatin'le route de la soie any zareo gouvernement sinoa. Hitantsika amin'izay zany fa hoe miakina amin'le mpitondra koa natokisana na tsy atokisana ny mpamatsy vola. Ao anatin'ny fahasahiranana ara-toekarena lalina no hitondran'ny mpitondra any Madagasikara aorian'ny fifidianana manoloana ny fepetra tsy ampifandiniana lalina izay raisin'ny fanjakana ankehitriny. Fanampy ny trano printy nasionaly amin'ny famokarana ireo taratasy-mpanjakana toy ny solokopia-mpahaterahana sy ny karapanondrom-pirenena ankehitriny. Ireo trano printy tsy miankina araka ny fankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Ilaina ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fisiany mangarahara amin'ny fanatanterahana izany manoloana ireo ayay samihafa amin'izao fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izao raha ny nambarany avy ao anivon'ny firaisamonim-pirenena fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Irosona ny fanetsehana ireo trano pirinty tsy miankina na ireo imprimerie privé manoloana ny famokarana ny atota taratasy-mpanjakana toy ny karapanondrom-pirenena sy ny taratasy mikasika ny didim-pitsarana, solokopia-mpahaterahana na ny jugement supplétif d'acte de naissance raha ny tapaka nandritry ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Mihoatra lavitra noho ny tombana napetraka nisan'ireo mandray anjara amin'ny fitsarana amin'ny teti-vohitra nomezana ny solokopia-mpahaterahana antony tsy maintsy hanampiana ireo taratasy-mpanjakana ilaina raha ny fanazavana. Izy manoloana izany ny fepetra manokana ho raisina araka ny fehezan-dalàna mikasika ny sena asa-mpanjakana mba ahafahana
fangenany asa raha ny filan-kevitry ny minisitra trany manoloana io miantso amin'ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fanomezana ny asa-panjakana ho an'ireo tranom-pirenena tsy miankina ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Ny fanontaniana zany ho mangarahara ve izy io voalohany ary misy appel d'offre hoe sola ny imprimerie privée mirona amin'ny gouvernementa na many gouvernementa no hoatsony zareo ano an'io imprime io fa tokony misy mangarahara zany dia tokony misy appel d'offre sy degré à gré zany izy fa tokony ARMP zany ny marché public no manao le appel d'offre tokony CML commission nationale des marchés no anaramasy ahoana koa no ny fomba fanapareany le formulaire rehefa avy eo. Mikasika ny jugement supplétif mangataka ny namafisana ny fanaraha-maso ny fanatanterana izany avy amin'ny firaisamonim-pirenena eo anatrehany fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana misy ankehitriny. Raha misy farisihana zay lazain'ny gouvernementa ny anay zany le hoe misy olona materiteritry voabaiko ahazo karapanondro betaka ary atahoranay hoe misy zay anay de manjary hiditra aminany lisam-pifidianana be de be izy arak'le karapanondro ananany de am'izay lafiny zay mangataka zay ho ny CENI garantie hoe antoka hoe manara-maso akaiky an'io satria CENI no manao ny fanavozan'ny lisam-pifidianana. Ankoatra izay nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ihany koa no fandraisana Madagasikara anjara amin'ny fivoriana tapo ny andian'ny 7 amby 20 amin'ny fifanarahana lasitry ny firenena mikambana mikasika ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro na ny COP27 ho tanterahina any Egypta ny 3 oktobra hatramin'ny 20 novambra izao. Fahavelom-panantenana manoloana ny fanasana amin'ny fokoanan-doha mahakasika ny fivoarany lisam-pifidianana ireo antoko politika na voaray fanasana ary maniry ny andray anjara amin'ny fanakalozana izy ireo. Mbola maro ireo mila tsaraina mba hisiany ny fifidianana madio sy mangarahara raha ny fanazavana. Raha mpito tsy ahivana no tanterahana eny amin'ny CENI alarobia ny fionana mikasika ny fanavozana ny lisam-pifidianana io. Fanadidina entiny Nela Ranefson. Na voaray fanasana amin'ny fikonan-doha fa fizarana ny fivoarany fanavozana ny lisam-pifidianana izay ataon'ny CENI rampitso ny antoko HVM raha nanontaniana androany. Efa nangatahany antoko mpanohitra hatramin'izay ny mba hisiany fifampiresahana miaraka amin'ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Zavatra maro no mila ovaina sy atsaraina indrindra ny eo anivon'ny CENI mba hisiany valim-pifidianana eken'ny rehetra raha ny fanazavana. Tsirikely ny fanantenana amin'izao satria manana an'izay toe-tsaina eno zay. Ary izy nefa tsy hoentina kosa zay ny faharoa hoe eo de tonga de hoe ty fanokafana ny CENI io aloha amin'ny sehatra fampiresahana ka andraisana ny tolo-kevitra sy sosi-kevitra andrafetana an'izany amin'ny fomba manaraka ny lalàna zay eto amintsika mba hafahana manatsara kokoa an'io resaka fifidianana io. Zay ny dingana fa tsy hoe ivory eo adiny ray de satria fa tonga teo ianareo zany de manaiky an'izay ao anatiny ao fa andray anjara tokoa ny antoko hijery an'izany ary metraka amin'zareo hoe vao ary io ahoana ny ipetrahany solotenany antoko politika anatin'ny fomba maharitra ao anatin'io de ataoko hoe dingana samihafa karakarahantsika azy anaovana an'ireo fonty ahoana io resaka logiciel io ahoana ny solotenany ny antoko na ny CENI na ny hafa any amin'ny fanisam-bahoaka any zany rehetra zany mba mila dinika meloa ary rehefa aveo mametraka toko hoe tondrefy afana mahita hoe tanteraka hatramin'ny atraiza ny zavatra ny fanarahana mba ho tonga tsy misy ny tonga lafatra. Manoloana izany manay amin'ny mety misy endrika ambadika ireo antoko mpanohitra na voaray fanasana avy any amin'ny CENI. Tena marina mihitsy zany satria hita tsy hoe ihany apetraka fa tena zava-misy atsony eo de miteny eo izy de alainy sary eo anao hoe reo nareo efa reo de ny ataony ihany ny ataony ozy izy ny fitenenana miaratsina ny fitenenana kosa aza tao an'izany raha-pirenena zay le mahatonga le io le lazain'ny mpanao gazety misy déficit de confiance mihitsy satria lay fomba fanatanterahany olona azy mihitsy mody enony eo ianao alainy sary eo ianao efa reo nareo zay nefa ny vondro ny mpanohatra efa nanao toko hoe dingana lehibe satria tamin'ny voalohany zay niala tanaty efitrano mihitsy taty aoriana hoe andao ary enony mba mihaino atsika koa ve reo olonareo fa toatzay no mitranga fa alainy sary ianao de amafisiny hoe efa teo ry zareo ka ataoko angamba fa samy olon-dehibe tompona andraka eto amin'ny firenena
raha zany noentiny seny de tsisy mihitsy zany a ny antony antom-pisiny rahampitso no ho tanterahana eny amin'ny seny alarobia ny fikonan-dofo mahakasika ny fikonan-dofo fivoarany nisy fanavozana ny lesbividianana raha ny fandahara-pitoarany voaray adiny rofo asasany ofo ny afionana sy ny fifampiresahana fionana izay anasana ireo antoko-panohitra ireo fiarahamonim-pirenena sy ny solotena avy amin'ny fanjakana ankehitriny. Eo amin'ny lafiny politika izay hatrany dia tokony hisy ny fifampiresahana eo amin'ny herivelona rehetra mba hisorohana ny disadisa mety iseho amin'ny fanomanana sy fanatanterahana ny fifidianana hoy ny filohan'ny HCDDED androany. Ilaina ho hatrany ity farany nijerena ny lalàna mifeny fifidianana mba hampitovy ny kandida rehetra tsy izy tombo sy ala. Fanadidina entiny Henri Florian. Lasa resabe fandrohitan'ny mpanao politika amin'izao fotoana izao. Ny mahakasika ny fanomanana ho an'ny fifidianana ho an'ny taona 2024. Maro ny fanankanana miseho ety sy eroa, indrindra fa eo amin'ny lafiny fanomanana izany fifidianana izany, fa ao ihany koa ny fanavaozana tanteraka ny lesbifidianana ary indrindra fa ny lalàna entina mifehy izany fifidianana izany. Nanamafy ny filohan'ny HCDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit androany fa tokony hisy ny fifampiresahana eo amin'ny herivelona rehetra izay mantsehatra amin'izany fanomanana ny lafin'ny fifidianana izany mba ahafahana misoroka ny lesoka mety iseho. Misy milaza hoe anao concertation anao an'izao les concertations manko tsy voatery hakatoerana na haka-place fa ny fandaminana inona ny fandaminana amin'izay fotoana zay no tadiavintsika fa ayaho ny fampamarary zareo ny anankiray mamarany anankiray ny anankiray mamarany tsy any le izy fa tokony hoe mitovy tsara fomba fijeritsika amin'izay hoe ity dia lalàna ataontsika mikasika fifidianana samy manaraka ny indolo tsy misy mivadika tsy misy mivadika re tsy misy mangalatra départ tsy misy atao hoe veranjaviny zavatakiny raha ohatra ka misy an'izay fa tonga ry kosa tsy andrevaefa ny atao na andriboreby ny tsy ao anatiny fa mifandaminana zavatra lehibe tsy misy tsy vita fampiresahana zavatra atao ambony Madagasikara antsika dia zay moa ny kolotsaintsika malagasy dia zay zany tokony ataontsika zay zavatra fampiresahana zay tsy voatery mandrava ny efa oa fa fandaminana no ataontsika. Teboka lehibe misy aroa ihany koa ny tokony ho jerena akaiky amin'izany fanomanana ny fifidianana izany ho hatrany ny teonivony HCDDED. Ny HCDDED dia mametraka an'izao foana ny fifidianana demokratika dia misy pitsopitso ny arahana dia voalohany zany dia fanotana ny lista électorale lista mpifidy ara-dalàna tsy misy lista miverina tsisy anarana miverina andro na miverina telo zay ny zavatra anankiray. Ny faharoa dia lalàna mikasika ny fifidianana zany hoe fanomezana ny fampitoviana ny olona ilatsaka tsy misy tombosoala ty mahazo an'izao ty manao an'izao zay le égalité des chances à tous les candidats zay zany ny zavatra tadiavina zay no matematisany HCDDED zay. Raha ny fantatra rahampitso zoma 20 oktobra no hisy ny fampiatsony seny ireo herivelona rehetra miantsehatra amin'ny lafin'ny fifidianana hanaovana tombana ny fizotra ny fanatanterahana ity fanavaozana tanteraka ny lesbifidianana eto amintsika ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ho foana ny fanadinana CEPE eo amin'ny kilasy fahadimy na ny T5 araka ny volavolan-dalàna narosony ministeran'ny fanabeazam-pirenena teny anivon'ny antenimera-pirenena iampitaony iray ny fanabeazana fototra ka amin'ny taona fahaenina ny mpianatra vao hisy fanadinana ara-panjakana azona sertifika fanovana izay pontolo ary tsy ny famidiniana hoy ny vovonan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara onona saina. Raha resaka hatramin'izay ny fanafonana ny fanadinana CEPE izay diplômam-panjakana voalohany azon'ny mpianatra malagasy ho tanteraka izany amin'izao raha lany eny anivon'ny antenimera roa ny volavolan-dalàna narosony ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho foana ny CEPE ary amin'ny taona fahaenina vao hisy ny fanadinam-panjakana azahoana sertifika raha ity volavolan-dalàna ity fanapa-kevitra izay teny midina avy amin'ny fanjakana foibe hoy ny vovonan'ny sekoly tsy miankina. Izay aty amin'ny plateforme tompoko dia mandata teraka lay rafitra vavao eritreretinao atao fa tsy hoe rehefa vavao dia mety raha tena potika firenena anankiray ianao tsy mila bomba atomika fa fanabeazana potena ho anay
ao anatin'ny plateforme dia fanapotehana ny fanabeazana zao ary ny firenena mihitsy. Misy teny gasy manao hoe ny tao-trano tsy efa nirery, fa io zavatra ataony io ikeka mandeha ily. Ny ray aman-drenin'ny mpianatra tompoko, ny akamarony ny any ambany volo, dia rehefa mahay manao kaja, rehefa mahay mamaky teny, dia any amin'ny toerana sasany ary ny tovovavy kely dia efa leniny manambady. Tsy aivina niditra tamin'ny asam-bomera tena nivon'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza ny talatalasa teo ity volavolan-dalana ity. Isan'ny fanavaozana anatin'izany ihany koa ny fizarana ho telo ny ambaratonga fototra. Voalohany ny T1, T2, T3, faharoa T4, T5, T6 na ny 6e, ary ny fahatelo T7 na ny 5e, T8, T9 na ny 3e. Ary iova ho telo taona ihany koa ny dingana faharoa fototra, izany hoe anomboka eo amin'ny T7 na ny 5e hatramin'ny 3e, anao ny fanadinana BEPC. Tranga izay mampifangaro ny atao hoe enseignement primaire sy ny enseignement secondaire de premier cycle araky ny pédagogue nantonina. Fanovana hitin'ny fanjakana izay tsy mifanaraka amin'ny lafiny ara-teokarena fa indrindra ny fotodrafitrasa misy eto amintsika. Fa ny famporisihana azy hoe anao 7 taona antery ho raharabe. Ary zay no anisany mahatonga ny ray aman-dreny tsy apidy janaka amin'izao fotoana zao. Zay aty amin'ny privé ny mijaly miena any amin'ny 5 isan-jato any ny mpianatra mianatra any aminay sisa. Raha findranao any amin'ny T6 vao anao CPE, zaza efa 12 taona ny manao CPE. Dia mbola tiana ho apetraka amin'ny koa ny antsoina hoe gratuité de l'éducation, ekenay tompoko. Ary efa nilazan'izany teny amin'ny CCI hoe anjaranay fanjakana no miantoka ny karaman'ny mpiasany amin'ny privé raha ho tanterahana le gratuité. Manahirana anay mihaino an'izany a, mpampianatry ny frame aza tsy voaloko ny aty aminay indray ve mbola hosokirina amin'izany, fa tsy mijanona ny CPE fotsiny io, le noentina teny amin'ny CCI fa be dia be. Fa izay moa zany ohatra miteny any anefitra misy mihaino. Araka ity volavolan-dalàna ity hatrany tsy maintsy mandalo préscolaire avokoa ny mpianatra malagasy rehetra na iny anivon'ny EPP aza, ka eo amin'ny 5 taona ny mpianatra no miditra an-tsekoly. Ny vovona ny sekoly tsy miankina izay mametraka fanilanja sy ny asan'ny diplôma-mpanjakana aloha no tokony hojerena. Tsy le fahazahoana diplôma zany no mahinina, na hoe ahembotra 4 taona vao manao CPE tsy any le izy, fa ny fahaizan'le ankizy eny amin'ny tontolo manodidina azy. Ny sekoly rehetra eto Madagasikara ny tompoko indrindra ny anay any ambanivohitra dia efitrano 5 ihany no misy any. Novy amin'ny fanjakana rehefa anao T6 dia ny EPP any aminy koa asiany efitra vaovao. Nefa ny any amin'ny fanjakana ary mbola be dia be no manoratra amin'ny tandro. Zay kivy ny olona amin'ity baccalauréat misy diso, baccalauréat ve no misy diso, taiza mbola nisy an'izany tao anatin'ny 80 taona. Dia mihena bonus le ankizy rehefa avy eo mba ampy mampieritreritra ne zany. Le valeur an'le fanadinana eto Madagasikara zany no le zavatra rehetrarehetra miseho. Fuite de sujet eran'ny tanàna, tsy tenenina intsony. Tsy aivina ireo sekolim-pinoana avy amin'ny fiangonana katolika, ny protestanta FJKM, ny anglikana, adventiste, fifoazana, ny tsy miankina amin'ny fiangonana L, TNELM, DNEPN, SMT na ny sekoly miatena no mivondrona ao anatin'ny vovonana ny sekoly tsy miankina. Raha ny fanadidinana tao manodidina ny 420 isanjato ny sekoly ambaratonga fototra eto Madagasikara no an'ny sekoly tsy miankina. Raika amin'ny 50 isanjato ny an'ny collège ary raika amin'ny 70 isanjato ny an'ny lycée manerana ny nosy. Tarimarika izay mampiseho fa tsy tokony atao anjorom-bala raha resaka fampianarana eto Madagasikara ny sehatra tsy miankina no ny fotodrafitrasan'ny fanjakana tsy mahasehaka ny isan'ny mpianatra. Hatreto na eo azy izay mahamaro anisa ny sekoly tsy miankina izay tsy mbola nazo dika mitovy amin'ilay volavolan-dalàna avy amin'ny ministera-pia izy ireo raha ny fanazavana hatramin'ny androany. Ary ireo solombavambahoaka izay tsy hampiatra izany no andany ity volavolan-dalàna ity. Tokony isy ny fakakevitra sy ny fivirim-be iarahan'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanabeazana amin'ny famolavolana zava-dehibe tahaka izao mialohan'ny andaniany ny antenimera azy fa tsy atao teny midina avy amin'ny fanjakana fohy be tahaka ny zava-misy ankehitriny ny fomba anabeazana ny zaza malagasy ho iatran'ny fanio-kevitra. Ity volavolan-dalàna ity izay tokony hiverina eny amin'ny antenimera-pirenena ho amin'ny andron'ny rampitso mandritra ny fivoriana azony rehetra hatrehina sainga hembotra amin'ny fotoana tsy voafaritra noho ny avitsin'ireo solombavambahoaka manatrika ny fivoriana.
isan'ny solombavim-bahoaka izay latsaky ny 520 amin'ireo 150 ho an'ny androany ka tsy natapa-kevitra ihany koa momba ny fankataovana ny fiara-miasa eo amin'ny fitsarana malagasy sy ny fitsarana maorisiana izay tokony notapahana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Manome 3 volana ny ministerany fitsarana ankehitriny ireo prakidrara ho famahana ny olana sy ny fitakiana izy ireo raha ny nambaran'ny sendika androany. Iverina hiasa manomboka ny alarobia izao ireo prakidrara raha ny tapaka nandritra ny fivoriam-beny nataon'izy ireo omaly. Anamafy ny fitokonana ireo prakidrara ny fitsarana aorian'ny 3 volana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra sy ny famahana ireo olana raha ny fanazavana hatrany. Fanadihadiana entiny Abraham Kandriamanana. Roa herinandro mahery aty aoriana ny boan'ny fitokonana ny tanterahin'ireo prakidrara ny fitsarana ny roso tamin'ny fifampidinina tamin'ny teo anivon'ny sendika ny prakidrara ny talatala teo ny avy amin'ny ministeran'ny fitsarana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Nandritra izany no nanoloran'ny ministeran'ny sosikevitra mikasika ny famahana ny olana sy ny fitakiana izy ireo. Zay moa zany rehefa nifanaraka niangatahan'ny ministera tamin'izany dia hoe mba mila concession avy aty aminay satria efa mba nanome vahaolana zareo fa matexte azy moa zany tsy azo tsapahitanana hoe eo no eo le izy fa tsy maintsy misy zavatra atao, tsy maintsy misy ny mandalo conseil, tsy maintsy misy ny élaboration na texte isan-karazany. Dia rehefa nanao azy zay tamin'ny omaly dia tapa-kevitra zany fa trêve no ataonay aloha. Napetraka hoe 3 volana le izy satria raha texte tsy vita anatin'ny 3 volana zany kosa mety efa filambaniny angamby. Dikan'izay zany hijery zahay ao anatin'ny 3 volana. Izay raha ty moa zany anatin'ny comité de suivi anaraka an'ireo texte ny proposen'ireo raha sanatria moa zany ka misy ny hoe fahajompanantenana ho anay dia efa nifanaraka zay tao amin'ny azefa iverinay tokony ary mafimafy noho ny tia koa zany mbola ho ataonay. Voadinika avokoa amin'ny ankapobeny ireo fangatana nataon'ireo prakidrara ny fitsarana nandritry ny fiaonana. Isan'izany ny versement encore existant voalaza ao amin'ny didim-pitondrana 5,7 sy ny fisitrahana ny vola tokony harotsaka amin'ireo prakidrara eo anivon'ny fitsarana avy amin'ny fanjakana. Araka izany, iverina hiasa manomboka ny alarobia 2 ny volana novambra izao ireo prakidrara ny fitsarana manerina ny nosy raha ny nambaran'ny sendika raha ny tapaka nandritry ny fivoriam-beny izy ireo omaly. Tsy ahivina, ny atao avokoa ny asasahan'ireo prakidrara ny fitsarana nandritry ny fitokonana teo koa ny fiantonan'ny famoahana ny didim-pitsarana manerina ny Madagasikara. Tena raha ny dossier anankiray na misy 50 fotsiny arany anankiray anaty herinandro efa misy any amin'ny 200 dossier aloha zany efa mijanona. Misy olona efa tokony hivoaka, tokony ho tsara ny antony reny zavatra reny ny fitokonana. Misy olona tokony apiditra fitoriana tsy nisy mihitsy zay satria nikatona tanteraka ny fitsarana. Ny tany amin'ny polisy moa zany dia efa nanena ihany hoe efa betsaka efa feno violon zany zao antony. Raha tsaronareo nisy fotoana zay 2 volana katroka tsy niasa fa dia nanao sacrifice kosa rehefa azo ny zavatra nangatahana hoe mba miezaka kely na iasana alina ara mba manilika dossier. Tsy ahivina, mety ho taly 7,7 ankehitriny ireo prakidrara iny anivon'ny fitsarana manerina ny nosy. Fafepetra vonjy-tavanandro no nataon'ny fitondram-panjakana tao amin'ny distrikan'ny Manakara taorian'ny fandalovan'ireo rivo-doza Ronsesy tamin'ny fiandohan'ity taona ity hoy ny solombavambahoaka. Vokatra izay anatin'ny fahasahiranana lalina ny vahoaka, ny enany tany fidirana an-tsekoly no ireo fahasimban'ireo fotodrafitrasa. Fanadihadiana entiny Oninasaina. Tsy mamaly ny laharam-pamehana ny fanampiana sy ny asa nataon'ny fitondram-panjakana raha ireo asa no tanterana tao amin'ny distrikan'ny Manakara taorian'ny fahasimbana vokatra ny fandalovan'ny rivo-doza Eminaty sy Batsiray ny fiandohan'ny taona teo. Olombitsy no misitraka ireo fanampiana izay ambarany solombavambahoaka voavidy tany an-toerana ho vonjy tavanandro. Efa tena matin'ny anoanana ny vahoaka satria sy nandray fepetra mba haharitra fitondram-panjakana fa vonjy tavanandro. Fanampiana voaray dia karazany hoe tosika fameno, vasinjo fa ny tena manahirana n'le izy zany sy mipaka amin'le tena sahirana n'le fanampiana. Tena visy dia visy ny mampianatra zanaka satria nanoan'ny andavanandro ary sy isaka. Ny sekoly koa moa ravan'ny Batsiray sy Eminaty visy ihany ny tafarina amin'ny renivohitra fa ny agny ambany vohitra ny teneniko eto zao fa mbola sisy tafarina. Zany hoe sy mba firy isan-jato le 95%. Dia am'izao mbola na 5% ary mbola sy. Anisan'ny hafantarana ny Manakara ny famokarana jirofo saingy teo aloha izany ho hiatrany ity olom-boafidy ity. Sosikevitra narosony ny fanomezana asa ho an'ireo mponina tambiny ny fanampiana saingy tsy nohenoiny ny tompon'andraiki-panjakana izany.
raha izay volana paritaka ho an'olona tsirairay zay olona vitsivitsy tao anatin'ny fiarahamonina any amin'ny faritra aminay nanovana barage sy lakan-drano dia nahenika ny vahoaka maromaro mpamboly satria agny aminay dia mpamboly ny abesahan'olombelona azy atao vola io fa ataovy asa io mbola omena mbola atao le asa hatramin'izao tsy hitako le asa ataonareo tena mafy dia mafy ny fiantraikany fa indrindra ho an'ny vahoaka satria ny volo fanondrana ny nampalaza atao anatin'ny distrikany Manakara songana manokana ny commune namorona naonga ny Basiray daholo ireo fototra zorofo reny ka tsy misy na vokatra na 2 tonnes amin'izao fotoana izao nefa nazaka 200-400 tonnes taloha. Mahatsiaro mitokamonina sy manao antso anefitra ny olom-boafidy sy ny vahoaka ao Manakara manoloana ny fahasirana ny iainana amin'izao. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavatra isika orin'izay dia hitohatra ny fampahalalam-baovao isan'izany mikasika ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena andeha raintsika avy hatrany ny dokavatra. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticket Place. Sponsor officiel, Telma. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti reza. Rossini ihany ny tsara e. Na dia maro nandalo ny vavako Rossini no tiako e. Il est pas tena tsara numéro 1 amaday. Vito! Efa hitatra amin'izay natao antsika malagasy. Matsiro natao antsika jiaby. Na spaghetti na macaroni Rossini ihany ny tsara e. Profitez du retour des beaux jours pour donner vie à votre intérieur. En octobre, Batimax vous offre
15% de réduction sur tous les articles. Une offre exceptionnelle dans tous nos magasins pour les petits travaux et les grands projets. Moins 15%. C'est tentant, non ? Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika entsika noizana izany anio amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana taoriany disadisany mponina mikasika ny asan-dahalo tany amin'ny distrika Antsalova sy ny doritrandro tany an-toerana azo lazaina niverina ny lamina ireo tanàna niarany tsy fandriam-pahalemana ankehitriny ankilany tontosany fampihavanana ireo mpiray tanàna samihafa fanadidina avy hatrany. Raha nandeha ny resaka mikasika ny ady amin'ny tanàna samihafa any amin'ny distrika Antsalova sy ny ahian'ny mponina amin'ny firaisana tsokombakombana manam-pahefana amin'ny asan-dahalo any an-toerana androany nanambara ny assistant parlementaire ny sombam-bahoaka voafety tany an-toerana fanverina ny filaminana tamin'ireo tanàna ireo. Le fampihavanana moa zany tareny adjoint district sy ny commandant de groupement sy ny ben'ny tanàna moa zany hoe mba tsy hisiany le ady amin'ny toy manaraka na amin'ny anaram-panjakana na amin'le vazansy hoe fakana olo ratsy zany fa zay moa le teny ato ary zavatako mihitsy nangala sara andreo olo reo tonga tamiko teo hoe izahay resaky taninombona monsieur l'assistant ny olana amin'io fa naravina zany efa vita igny efa nisy vonombo zany vonona na mpihavanana zay moa misy any amin'ny faritra andrefana igny zany ohatran'izay na zahay zao nisy manao zay raha misy korontana mitonaka iny problème misy ady atrano de tsy misy mangalaka omby zany vonona tonofokena fampihavanana hamerenana le fiarahamonina teto aloha. Etsekilany mifanokafana ny lalana any an-toerana ny vahaolona na manoloana ny tsy fandriam-pahalemana io trano fanazavana. Fa ny mpiray-dina sy ny mpitandro filaminana indrindra moa fa ny andriamatoa commandant gendarmerie zay commandant de compagnie miandry vazo zay vao avy ny fampiresaka amin'ny amaly hoe tena migarantie le lalana zany sy ny mpiray-dina amin'le firohanomby eo zany ty lalana anisan'ny kantona tanatiny enina taona zao tsy maintsy sokafana io lalana io tanteraka somatsara moa izao raha ivarenana ny fasivy amby folo volana oktobra 2024 lasa teo no nitrangany asan-dahalo tao Ambatomainty commune Bekopaka distrika Antsalova nitarika fandoroana trano tamin'ny tanàna iray io tsy fandriam-pahalemana io ary nitarika disadisa tamin'ny samponina tsy fantatra mazava treto ny isan'ny trano maika tamin'izany misy ireo nilaza fa 9 ary nisy nilaza fa 3 mitoy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ankehitriny izay nifandray tamin'izao fampihavanana ny totosaina izao. Fatrano mpivarotana legioma miisa 2 sy pavillon fivarotan-kena miisa 20 no maikilany afo maly tokony ho tamin'ny 1 ora sy sasany alina antapitrisany fa tiantoko ireo mpivarotra vokatra izay tsy nisy ankilany naratra ary tsy nisy ny ainana foy fanadihadiana entiny iotidina. Nitrangana firehetana teny amin'ny tsena Nanosy omaly tokony ho tamin'ny 1 ora sy sasany alina tsy nisy ny ainana foy na ny naratra saingy maro ny entan'ireo mpivarotra sy mba sikilan'ny afo. Nanomboka tamin'ny 1 ora sy sasany alina no nirehatra ny afo. Ny angara A4 zay no toerana tena lasibatry ny afo toerana misy 220 eo zay fivarotana legioma ao anatin'io angara A4 io dia nitatra nakeo amin'ny pavillon ampita moa ilay afo nahazo amin'ny mpivarotra hena amin'ny pavillon C4 misy 20 eo ny toerana amin'ny pavillon io lasibatry afo zay ihany koa dia tena manodidina ny 9 isan-jato satria tena tsy nisy azo mbaisina mihitsy ny entana tao anatin'ireo tsena may ireo. Raha ny tombana vonjimbaika antapitrisany maro ny vola may sy ny faty antoka noho ity firehetana ity. Nene zany zao ny simba tato tongolo balance lehibe anankiroa le 200 force reny dia balance kely le 40 force reny dia tongolo gasy dia tongolo gros oignon le tongolo be reny. Raha ny tombatombana zany ny entanay pery tato eo amin'ny valerana 12 tapitrisa eo zay zany ny entanay pery tato amin'izao. Tsisy fanariana azonay atao izany manoloana izao fa samy mandamindamina zay azony alamina satria tsisy azo raisina intsony zany le entana aloha amin'ny ankapobeny fa dia simba total mihitsy le izy.
tsy mbola fantatra mazavatra eto ny nahatonga ny firetana ary efa misokatra ny fanadiadiana. Ora vitsy no namezana ny afo taorian'ny fahatongavan'ny sy ny fanampian'ny mponina tamin'ny famonoana izany. Androany tonga nijery ny zava-misy teny an-toerana ny tompona ndraikitra teo anivon'ny kaominina Tananarivo renivohitra. Araka ny nambarateny am-piandohana dia manambahintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao i Ramatoa Anitra Rarimalala izay chef de service accompagnement aux entreprises eo anivon'ny CCIA. Miarabanao tonga soa atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Fantaniko voalohany avy hatrany araka ny fantatsika dia nanomboka omaly ny salon de la créativité vohatra dia mifasivy ary mitoy hatrany moa zany hatramin'ny sabotsy fa raha amin'izao andro faharoa izao inona ny azo lazaina sy ny akon'izay? Ya, faly miarabanao dia faly miaraban'ny mpijery rehetra ihany koa manaraka izao logité izao. Andro faharoa androany nanomboka maly moa izy zany dia nizotra tsara ny fanombohana, misy nivarotra fampiratiana ao eo ihany koa ny activité resaka fanampiana amin'ny fitadiavana lalam-barotra zany hoe fampifandraisana ny tolotra sy ny tinady. Efa nizotra ihany koa zany, eo ihany koa ny valan-dresaka sy ny fanofanana maro samihafa izay efa nandeha nandritra izay roa andro izay. Ary mariana fa efa tonga mitsidika sy manjifa ny vita malagasy ny vahoakantsika. Inona ny tena tanjony teo anivon'ny CCIA tamin'izao hetsika izao? Inona ny tena mazava-dehibe an'ity hetsika ity? Mazava-dehibe ny hetsika moa zany dia isan'ny asa lehibe sahan'ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo ny fanohanana sy fanampiana ireo orinasa majinika sy salatsalany mba hampivoatra ny fandraharan'izy ireo raha toe-karena zany. Dia izay no tena antony hikarakarana ny voatra fa andihan'ny fahasifitsika izao betsaka ny orinasa majinika sy salatsalany efa tena hoe ny voatra arak'izay anarany izay nandritrizay fotoana izay. Inava ny karazana hetsika sy na hoe activité hita ao mandritra ny salon zay? Araka ny voalazako teo dia misy ny varotra fampiratiana, vokatra malagasy, vokatra vita malagasy, tsy mena mita. Eo ihany koa ny rencontre B2B ahafahantsika miserasera zany amin'ny fampionana ny tolotra sy ny tinady. Dia eo ihany koa ireo fanofanana aragasa, fanomezana activité zany izay afaka jifainy sy sitrahany orinasa na ny olon-tsotra ihany koa mandritra ny hetsika mihitsy izy io. Misy ihany koa ve ny karazana hoe fifaninanana famporisiana ho an'ny orinasa ao anatin'izay hetsika izay? Oui, misy ny fifaninanana, misy trano eva eo manodidina 7 eo izay afaka mifaninana aloha zany hoe iza ny trano efa tsara indrindra, fa indrindrandrindra inona ny vokatra vita malagasy tsara indrindra. Io dia nampivoatra foana ny orinasa majinika izy io hatramin'izay nentim-bony voatra hoe niezaka namorona zavatra tsara hafa mihitsy afaka ho jifaintsika malagasy. Efa hatramin'ny taona 13 nisian'izay hoe salon voatra izay efa nisy hoe résultat na hoe akony tsara ve natonga an'ilay izy hoe nitohy hatrany? Oui, nisy mihitsy ny akony tsara. Nisy ireo orinasa niforona tamin'ny voatra tamin'ny 2013 mihitsy nandray anjara tamin'io izy nofanina ary nampiana mba hipotra ho hitan'ny rehetra ny vokatra, ho jifainy rehetra ny vokatra ary zao izy efa manondrana ny ivelany mihitsy. Misy tamin'ireo efa nandray anjara tamin'ny voatra ihany koa voatsela akory nentina namonjy tsena mbe iraisam-pirenena tany Paris ohatra zao participant tamin'ny voatra, exposant tamin'ny voatra hatramin'izay zany hoe araka ny anarany dia nezahana mihitsy hoe mba hampivoatra foana n'ilay orinasa ilay hetsika karakarain'ny chambre de commerce. Feno dia feno izay fanazavan'izay inona no entina mitinana an'izay sy fanentanana avy aminareo? Oui, salon de la créativité voatra natokana ho an'ny tsika rehetra malagasy anjifaintsika ny vokatra vita malagasy eo amin'ny Kianja Barea nanomboka omaly 20 tsy farana raha tsy amin'ny sabotsy 7 oktobra tsy misy vidim-pidirana dia anentanana tsika rehetra ho tonga hitsidika handray anjara amin'izany hetsika izany. Hankasitrany ianao teto amin'ny ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Sotra betsaka indrindra.
eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia miseho amin'ny endrika maro ny fanendahana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy mifidy olona sina ny sy fotoana anaovana ny asa ratsy ihany koa izy ireo raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpivarotra sy receveur na mpanampy mpamily taxi be izay tsy niseho endrika raha nitsafidin'izy ireo noho ny tavotry ny valifaty. Andeha raintsika avy hatrany ny fanadihadiana. Raha trangana aripos sy fanendahana iray isan'andro no hitan'ireo mpamily fiarakaretsaka. Tafiakatra 8 hatramin'ny 10 izany tato anatin'ny 3 volana izay raha ny fanadihadiana natao. Mivoatra ihany koa ny fomba fiasan'izy ireo hoy ireo nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety saingy nanafina endrika izy ireo no izy ireo mifanerasera isan'andro amin'ireo olon-dratsy ka matahotra valifaty. Fotoana any amin'ny embouteillage dia mivono varavarankely na ohatr'izany dia eny izy manararaotra na telefona na colis na sy zavatra azony alaina. Mandeha ariray zany izy dia eny izy miala na mahazo izy na tsy mahazo fa izy mandoa frais normal. Efa nahita lasana ny telefona amin'le misisika be dia be olona be dia be amin'ny heure de pointe iny zany be dia be. Zay hoa tsy afaka miteny tsy afaka miteny satria ny antony dia sao hoe lasa rankinina be ho anay le izy. Fa tsy hoe kombrazy aminazy zay. Rehefa misy mividy entana dia rehefa teritery dia misisika izy dia amin'iny izy mimaka. Rehefa misisika bis izy dia moa le hoe samy maika dia misisika bis dia amin'iny izy manararaotra satria le polisy amin'io manana tomobile mirosany aloha moa le olona misisika io samy mba te hoditra satria maika daholo moa le olona izany ny andro efa hariva dia amin'iny izy zany manararaotra misisika an'le maka misava-poketra ohatr'izay arakarak'izay. Tahaka izay ny faneho-kevitry ny olom-pirenena nanatry maso mikasika ny sity mahery eto andrenivohitra. Fomba maro ny fanaon'ireo mpanao ratsy. Saika efa niara-ny sity mahery avokoa ny ampahany betsaka amin'ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Ngeo izy zany mijery lamba dia rehefa mijery izy dia ampidiny ty ao hoe ty jereko dia ampidiny maromaro ny lamban'olona raha hoe lamba miantona zany dia rehefa aveo asoriny iny dia mody vary marina ela eo izy dia avaliny le lamban'olona dia rehefa mihodina mpivarotra asitriny anaty poketra le lamba dia raha lamba le toy soldaina toy zany ataony moa dia angoniny eo akaiky poketrany eo dia renay mivarotra mihodina kely dia asitriny anaty arona le izy. Fa matetika vehivavy mihaja be mihitsy mangalatra ty fa tsy hoe le olona le 4 ireny efa tsy reny intsony zany fa olona le mizesta be sy le mihaja be reny zao no tena mangalatamba ty dia matetika mihitsy zay mahatsatra mpangalatra. Misy ny fisafona ataon'ireo mpitandro ny filaminana saingy hatreto tsy mahafoana ny fanendahana sy ny sity mahery eto andrenivohitra izany noho ny antony maro samihafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitsipaka ny tolo-dalàna mikasika ny lalàna mifeny harena kibony tany na ny code minier ny Avenue Gem sy ny chambre des mines Madagascar. Ho azy ireo manohitohina ny fampandrosoana ny sehatry ny fitrandrahana ny harena kibony tany ity tolo-dalàna ity ary koa sakana ho an'ireo mpampiasa vola vahiny. Andeha raintsika avy hatrany ny mikasika an'izay. Tsy eken'ny teo anivon'ny groupement des entreprises de Madagascar na ny GEM sy ny chambre des mines Madagascar ny tolo-dalàna mahakasika ny lalàna mifeny harena kibony tany na ny code minier. Ho azy ireo sakana ho an'ny fampandrosoana ny sehatry ny harena kibony tany ity tolo-dalàna ity izay natolotry ny fitondram-panjakana ary andalo eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Manakana ny fahatongavan'ireo mpampiasa vola ho izy ireo ity tolo-dalàna ity. Ankoatra izay maro tamin'ireo teboka navohitra ireo sehatra tsy miankina nandritra ny kalozan-kevitra izay natao nanomboka ny taona 2024 entina hanatsarana ny code minier no tsy niomena lanja. Hita taratra izany amin'ny fisian'ireo teboka izay mifanohitra tanteraka tamin'ny fifanakaloza-kevitra izay natao. Nomariny teo anivon'ny GEM sy ny chambre des mines Madagascar fa nandray anjara feno tamin'ny fankakevitra izy ireo. Manamafy ireto farany fa betsaka ireo andinin-dalàna ao anatin'ity tolo-dalàna ity no tsy eken'ireo mpisehatra kanefa nampidiry ny fitondram-panjakana. Manaitra ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo ny amin'ny mety loza ho ateraka ity tolo-dalàna ity ho an'ny sehatry ny harena kibony tany izay sehatra iray manandanja amin'ny fisotomana ireo mpampiasa vola vahiny. Nangataka fanampanazavana teo anivon'ny GEM mahakasika ity faneho-kevitra an-gazety ity ny mpanao gazety androany. Hatreto tsy mbola nahazo izany noho ny tsy maheto an-toerana ny tompona andraikitra. Eo amin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany dia paikady iray entina mamaha ny olana herinaratra ny fitrandrahana ny angovo azo avaozina. Zava-dehibe araka izany ny fanohanana ireo tanora mandrato fianarana amin'izany sehatra izany. Ho matianina eo amin'ny tontolo ny famokarana angovo azo avaozina fa eo ihany koa ny fametrahana izany ho laharam-pahamehan'ny fanjakana. Andeha raintsika ny fanadihadiana entiny Christian Ndingy.
sehatra mila fanohanana ny tontolon'ny famokarana angovo azo avoazina eto Madagasikara. Isan'izany ny fitrandrana ireo angovo azo avy amin'ny masoandro, avy amin'ny rano ary avy amin'ny rivotra ihany koa. Tokony ho tohanina araka izany ireo tanora mandratry fianarana eny amin'ny tontolon'ny famokarana angovo azo avoazana. Tanjona amin'izany ny hitondrana vahaolana entina amahana ny olona herinaritra misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fa ao ihany koa ny fitondrana fampandrosoana maharitra eo amin'izay sehatry ny angovo izay. En tant que présidente de l'association des étudiants en énergie renouvelable, de miezaka manampy ces compétences anay ratovinay ety amin'ny université satria zay ny secteur anay koa professionnel de zahanay foana tena miditra any amin'ny secteur professionnel zay. De zay ihany koa efa manana projet fikasanay satria ao anatin'ny parcours-nay efa misy concours de projet, mini projet déjà soutenance reny de efa manao projet foana zay de reny afaka réalisenay ataonay entreprise nay zany anorianany. Ny olana atao hoe misy foana ny olana majinjinika ny obstacle fa zay efa miezaka manatona ny société BDP ao anatin'ny resaka énergie renouvelable mba anapina ny compétence anay. Tsaivina nanomboka androany tena anivon'ny université ny Antananarivo ny fankalazana ny andro ho an'ny angovo azo avoazana. Aritra 2 andro araka izany ny hetsika ary hisy hatrany ny fampirantiana ny vokatry ny fikarohan'ireo mpianatra eo amin'izay sehatra ny famokarana angovo azo avoazana izay. Fa maro ireo vehivavy na tovovavy malagasy miroso amin'ny fanalanjaza araka ny fanadihadiana nataon'ny Afrobaromètre. Hatreto mbola voararan'ny lalàna eto Madagasikara io fanajanonana ny fitondrana voakio na ny interruption volontaire de grossesse ka tokony andraisana fepetra hoy ny fikambanana tsy miankina iray. Andeha raintsika avy hatrany fanadihadiana entin'ny Christian Dimby. Tsy mankasitraka ny fanajanonana ny fitondrana voa na ny interruption volontaire de grossesse ny 4.0 isanjato ny vahoaka malagasy araka ny fanadihadiana Afrobaromètre izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany. Na eo azy izay fandavany maro anisa izay tranga fahita matetika eny anivon'ny fiarahamonina ny fanalanjaza amin'ny endrika maro samihafa raha ny fanazavana. Ireo mpanatanteraka izany izay mandika lalàna fa ihany koa olona tsy ampy fahaizana manokana momba ny fananahana. Ny mponinaina ambanivohitra no tena manohana io hevitra io noho ny any an-tanan-dehibe manohitra ny fisian'ny lalàna mikasika amin'ny fampijanonana ny vohaka ny ankamaroan'ny malagasy raha sendra vohaka tsy nirina eny amin'ny 700 no milaza izay raha sendra vokatry ny fanolanana 5.700 no milaza izay na sendra firaisana ranofo mamofady 3.700 saingy makasitraka izany lalàna izany izy ireo raha toa ka sendra voaka mety ampidodozany vehivavy hitondra ilay voaka 5.700 no nilaza izay valin'izay. Isan'ny olana mampihisatra ny fampandrosoana ny firenena ny tsy fahampian'ny antotanisa sy ny antotan-kevitra miainga ny fotony raha ny fanazavana trandry. Ilaina mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fanapariahana ireo voka-pikarohana. Ny anjara andraikitray dia manome foana ny résultat fa anjaran'ny chercheur zany mahita rehefa aveo hoe nisy fivoarana sa tsy dia manao an'le collecte de données any amin'ny iraky Madagasikara any amin'le 3 faritra dia aveo rehefa mivoaka ny analyse miaraka amin'ny Afrobaromètre ry zahay no mamoaka an'le résultat rehetrarehetra dia mamelabelatra sy manome ny valiny amin'ny vahoaka amin'ny anao manjery amin'ireo olona mi-intervenir rehetra amin'le secteur mahakasika an'le thème ao anatin'le fantanina miisa 100 satria misy fantanina miisa 100 eo lohahevitra eo amin'ny 30 eo no adiadina nandritra nyity fanadiadina. Tsy ampy ny fanentanana sy ny fanabeazana ara-pananana eto Madagasikara mahatonga ireo tanora miroso amin'ny fanaovana firaisana ranofo aloha loatra fa ihany koa antony mahamaro ny vehivavy na ny tovavy iroso amin'ny fanajanonana ny fitondrana vohoka. Olana ihany koa araka ny notaterina teto amin'ny fampalalam-baovao ny tsy fahatongavan'ireo fitaovana entina misoroka ny vohoka tsy irina sy ny fandrindram-piterahana. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray dia 40 andro taorianany nahafatesany Mashamni notifirin'ny mpitandron'ny filaminana iraniana ireo mponina tao sakaiza izay nanao fihetsiketsehana naneho ny tsy fahafaliana izy ireo no ny fahafatesany ity tovavy ity vao 12 taona ity. Tanàna nahafatesany Masha amin'ny ao sakaiza izay ao Kurdistan iranien. Fanadihadiana amin'ny sarin'ny France 24. Olona marobe no nitandahatra mitanjozotra ho any amin'ny fasan'ny Daishi ao amin'ny tanàna atao hoe Sakaiza.
any amin'ny fasan'ny Masha Amini hita teny amin'ny tambazotra tserasera fa manjatony ireo olona maneho ny tsy fahafaliany amin'ireo mpitondra fahefana ny toerana. Ny alina mialohan'io tazana teny amin'ny tanàna ny Sakaiza ireo mpitandro ny filaminana mba hanakanana ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanetsika ireo mpitandro ny filaminana tao Teheran ihany koa ny fitondram-panjakana iraniana tamin'ny andro iafaran'ny 40 andro fisaona. 20 taona i Masha Amini no nosambory ny mpitandro ny filaminana. Nolazain'izy ireo ho tsy nanaraka ny lalàna mifehy ny fomba fiakanjo ao amin'ny Repoblika Islamika ny fomba nametrahan'ny sarotavany. 3 andro tao aorian'izay namony ainy tao amin'ny hôpitaly izy. Toejavatra izay natezitra ny maro izay tsy ireo iraniana ihany fa izao tontolo izao ity tranga ity. Nisy araka izany ny hetsika maneho ny tsy fahafaliana tahaka ny fandoroana ny sarotava ataon'ireo vehivavy manoloana ireo mpitandro ny filaminana iraniana. Dia izay ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny itialy ity ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. La fajina ara-pahasalaman tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Na raha ianao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.